sasatra sikatili asafatratra. Okay, ivavaka isika rehetra. Tonga amin'ity fotoana malalana ity indray izay ry tompo eno ny teny avy aminao. Dia miasa tomponay ry tompo mba azonay izany teninao izany. Anaran Jesosy nanaovana zava-manka izany. Amen. Risiko lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy fiadalana vaman'Andriamanitra ratsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra volahatra ao Torina amin'izao alahady fa 20 manaraka ny Trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio. Matio 22.1-14. Matio 22.1-14 toy izao fivakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray dia ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Ary izy naniraka ny mpanompony iantso izay efa nasaina mba akao amin'ny fampakaram-bady fa tsy neto avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavono ny omboko sy ny nafaiko ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Ko mankanesa aty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Nefa tsy nahoana akory izany fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sany, ny anankiray ho any amin'ny variny, ary ny sisa ny sambotra amin'ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary dia tesitra le mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana izany mpamonola izany sady nandoro ny tanàna. Io izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra amin'ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina ho tsy mendrika. Ko mankanesa ianareo amin'ny sampanandalana ary izay hitanareo dia asao ho amin'ny fampakaram-bady dia mivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka raha mora izay rehetra hitana na ny ratsy na ny tsara ary dia fenimpihinana ny fampakaram-bady. Ary noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy ankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry Zakaizy, ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia sina izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatorony tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy, any misy ny fitomanina sy ny fikotroa nify. Maro no antsoiny nefa vitsy no fidiny. Amen. Mba atsangan'ny tanana hoe izay efa nandeha namonjy mariazy? Be dia be, ia. Inona ny tena mahafalantsika mandeha amin'ireny mariazy ireny? Tonga dia tsory fa tsy maninona Jesosy miainantsika izao fa aza mandainga. Inona hoe? Sakafo, tsisy mamianatra ny teny an'izany, izay mihitsy ny sakafo matetika no andehanantsika any. Matetika manka n'izy ireny dia zavatra tsy fihinantsika no hitany. Tsy izay, zavatra matsiro be tsy dia mahazatra antsika dia mahafinaritra ery mandeha amin'ireny. Ho an'ny sasany misy miteny hoe le mihirahira mahafinaritra anazy na le mandindima na anjara hira na dindra indray ireny mahafinaritra anazy. Ny feny dia zao hoe zavatra mahafinaritra ny mandeha mariazy na fanambadiana. Ary dia malahelo mihitsy na resika indraindray rehefa ohatra hoe mandeha ny ray aman-drenitsika mandeha dada sy neny fa isika tsy mandeha. Misy manko indraindray ao anatin'ireny fanasana ireny misy soratra hoe manasa olona roa ihany. Fa dada sy neny izay ny mandeha fa tsika tsy mandeha tsika ankizy. Tsy izay? Any ambanivohitra indraindray tsy misy an'izany, any ambanivohitra matetika tsy misy an'izany fa mandeha daholo ny olona. Fa
tsy de tena araky le zavatra tadiavintsika matetika ohatrany ny aty andrenivohitra matetika misy an'le zavatra andraisana teo fa ny ateny ny any ambavohatra matetika tsy isan'iny fa sakafo miavaka kely fotsiny fa tsy tena hoe mitovy amin'ny aty zany fa ny raisany de zao a misy fifaliana mandeha amin'ireny saingy zao rehefa zavatra tsy de mahataitra atsika de kamokamo isika raha vao fatapataritsika hoe tsotsotra le sakafo de ohatrany tsy de mazoty isika na hoe fantaritsika tsy misy an'le hira na le mandindy de kamokamo koa isika de izay toe-tsaina izay no nanana an'le olona teto amin'ity tantara ity mpanjaka manasa saingy zao sa izy ireo miteny hoe zay tsy andeha satria nahoana mihevy tena izy ho manan-karena mihevitra izy fa manana voninahitra manana zay ampy rehetra aminazy a de tsy mahataitra azy tsony a le mandeha mariazy de vokany sady tsy novoasa tsony zany izy a no nariny an'le mpanjaka satria nanamava le mpanjaka de avy eo nisy olona maro be zay tsy tokony ho tonga tao a nasain'le mpanjaka rehetrarehetra nasainy teo daholo tongava amin'ny fetrany fanasana inona ny tikambary ny manao fanasany eto a de Andriamanitra mapakatra ny zanany malalany de ny fiangonana izany ho vadiny zanany de asainy ny olona rehetrarehetra asainy na ny tsara na ny ratsy eny fa na de isika ankizy madinika ary asainy ho ao amin'ny fanjakana tsy misy avahany fa tena asainy daholo noho izany tokony tsy ambanintsika izany antso lehibe izany zao koa anefa raha mijery teo isika dia misy olona zay tonga tao amin'ny fampakaram-bady de tsy nanao ny akanjo fitondra atatika tsara fa rehefa mandeha mariazy reny isika dia manao akanjo tsaratsara de mety hiteny isika hoe ka manina kosa ary izy noroana nefa izy efa nasaina mety tsy manana akanjo nefa izy ane tamiko anazy ny le fanasana fomba fanao tamin'izany fotoana zany resaka olona malala raha ohatra ka tsy manana akanjo le olona de omena akanjo fomba fanao tam'izany zany am'izao mety tsy atao tsony zany fa tam'izany de omena akanjo mihitsiny le olona afahany mamonjy zany famparakarambana zany satria raha jerentsika avy eo izy a sina izy tsy nateny afaka namalo izy ka zange tsy manane fa fatany tsara fa matoa izy sina de dikan'izay zany izy a nomena fa izy mihitsy ny tsy niraharaha inona moa le akanjo fampakaram-bady tokony hoentina am'izany fanasana lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany de tsy inona fa ny fitafiana an Jesosy ny manaiky ho diovin' Jesosy satria isika mpanota de ny manaiky ho dio hitafy an Jesosy ny famarinan Jesosy zay le akanjo tokony hoentina ka raha vao tsy manana an'izay isika na de voasa de tsy ho raisina ao amin'ny fanjakany lanitra miatsatsika ara Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany tongavy de mitafia any Kristy mitafia ny famarinan'ny Kristy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombo mpafitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiobonana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrak'izay amen. Ivavaka isika manasa anay tokoa ho amin'ny fanjakanao ianao ry tompo Andriamanitra eo fa izahay matetika no manatsinitsina izany antso izany favariny eto amin'ity tany ity atao matsapa izany antso izany izahay manomboka an'io ary mamindrafo aminay voninahitry nareo ny zavavaka izany aminaran'i Jesosy amen. Radio Teny Fiainana FM 91.2